Ny mpahay lalàna Jean-Éric Rakotoarsoa no lany filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny HCC. Androany no natanteraka ny fifidianana ireo mpikambana miisa 7 ao amin'ny tsy sapam-pitsarana ity. Raha tsy ahivina, isan'ireo mpitsara telo mianadana tolotry ny filoham-pirenena i Jean-Éric Rakotoarsoa ary manam-pahaizana manokana momba ny lalam-pandrenana ihany koa. Mitoy ny fanapahana bois de rose, Antoine maro no mikasa izy sy ampiakatra ao anaty sambo amin'ity alina ity any Mananara. Tsy misy autorisation spéciale nomena hoy kosa ny ministéraniala ary tsy misy raharaha vaovao intsony momba ny bois de rose. Mbola tsy fantatra hatreto hoe atao inona ireo efa tratra na eto an-toerana na ny any ivelany. Tsy ho tratra ihany koa ny volana febroary 2024 tokony voan'ny tolobidy hivarotana Eurostock. Tsy misy fanadihadiana na fitoriana vaovao momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ankehitriny raha nambarany maître Anitra Razafy-Manantsoa androany. Inona ary no antony handefasana ny Jean-Marc Comba sy ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 nantsiranana hatramin'ny omaly. Tsy mbola mitondra fanazavana mahakasika izany ny fitondram-panjakana hatreto. Miembotra iray volana indray ny fivoahan'ny lisitra ofisialy ahitana ireo mpampianatra frama voaray ho mpiasa-panjakana. Mikorotana tanteraka izany ankehitriny raha ny fanadihadiana nataonay. Be dia be ny fitaranana voaray. Maro amin'ireo mpampianatra mahafeno fepetra andraisana ho mpiasa-panjakana no tsy tafiditra anaty lisitra. Ary farany maresaka any any ivelany, ligadina ao Turquie ireo andia tafika irakianina voalohany hiatrika an'ireo jihadista ao Kobané faritra Syria. Ankilany, ny atsasa-manila ny mponina Siriana no efa mifindra monina ankehitriny. Mitsoaka ny ady misy any an-toerana izay tsy mety mitsahatra efa ho 3 taona mahery izao. Ny andindiny izay rehetra. Toujours meilleur. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Le voilà. De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tompoka lasy tompo avy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasana indray anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena Jean-Éric Rakotoarsoa no lany ho filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny HCC. Androany natao ny fifidianana teo amin'ireo mpikambana miisa 7 eo amin'ity androm-panjakana iray ity. Mpampianatra eny Ankatso no manam-pahaizana manokana momba ny lalam-panorenana ny Jean-Éric Rakotoarsoa, mpikambana ao amin'ny KMF Knoe ary consultant teo amin'ny groupe international de contact momba ny Madagasikara teo aloha. Efa consultant niara-niasa tamin'ny OIF na nivondriny tany mampiasa teny frantsay ihany koa i Jean-Éric Rakotoarsoa. Isan'ireo olona telo natolotry ny filohampirenena ho mpikambana ao amin'ny HCC izy no izao lany ho filohan'ny HCC izao. Araka ny vaovao azo, isan'ny asa voalohany atao ny fanamboarana ny fitsipika ifampifehezana eo anivon'ny HCC izay tsy nokitiana hatramin'ny taona 2027.
fa voatendry tamin'ity andro an'ity ihany koa nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny gouvernoura ny banky foibeny Madagasikara Vaovao Andriamatoa Alain Hervera sy Lofondraibe nivoaka tamin'ity andro an'ity ihany koa ny anaran'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny filan-kevim-pitantana ny Artec na ny autorité de régulation des technologies de communication de Madagascar izay ahitana mpikambana 7 mianadahy. Ity Artec ity izay an'olon'ny Omert manomboka amin'ny fiandohany ny taona 2024. Fa eo amin'ny tontolon'ny politika kosa mandeha ny feo amin'izao fotoana izao ary misy mivoy fa hoe nanolotra anarana ho minisitra nolonina Andriamatoa Fienena Richard ny vondrona politika malagasy miara-miainga. Tsy marina ary tsy mitombina izany raha ny fanazavana azo avy amin'ity antoko ity androany nanteriny antoko fa tsy manolotra anarana ho eo amin'izany toerany ministry ny angovo izany izy ireo. Miandro kosa ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga ny pirofo avy amin'ny fanjakana takin'izy ireo, ny pirofo avy amin'ny gouvernemanta izay milaza fa tsy naomby ary tsy nahavita ny asany araka ny tokony ho izy ny ministra teo aloha Fienena Richard raha ny zava-misy mbola mitohy ary mbola mampimenimena ny vahoaka saika manerana ny nosy ny fahatapahany jiro ankehitriny. Fa mahakasika ny raharaha marika Ravalomanana kosa indray azo fampitsoran-keloka ve ity filoha teo aloha ity araka ny loharanom-baovao samihafa miandry ny grâce présidentielle amin'ny faran'ny taona ny filoha teo aloha ary efa nisy ny fampiresahana azon'izany diso fanantenana nefa ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ny amin'ny ataon'ny fanjakana momba ity filoha teo aloha ity. Ireto farany izay nanohitra ny motion de censure mba ho vidy ny fampitsoran-keloka ho azy raha ny vaovao re teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro farany teo etsy ankilany kosa ny avy amin'ny AVC mitsipaka marindrano ny anaovana izany ary manohy ny fitakiana ataon'izy ireo hatramin'izay fanatediana. Ratsaivina nitsipaka ny anaovana motion de censure ireo solombavambahoaka 220 avy amin'ny vondrona parlementaire TIM ary hita tao amin'ilay lisitra nivoaka omaly ny sonian'izy rehetra. Raha ny vaovao voangona ny fanarahany HVM sy ny TIM fa takalo n'ity fanaovan-tsony ity ny amnistie na ihany koa ny grâce présidentielle ho an'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika. Tsy mizotra makany anefa raha ny fizotran'ny raharaha ankehitriny no jerena. Nanamafy izany ity solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire TIM ity. Mandeha ny dialogue samihafa fa raha ny fahitana azy hatreto aloha dia tena miitsoka ihany ny dialogue satria ohatrana ny fahitana azy dia miroso amina zavatra hafa amin'ny fanjakana. Ohatra hoe ny fiainona ny Jean-Marc Komba izay fampifanatreana azy sy ny filoha marika Ravalomanana dia anisany hoe fijerina ihany izany amin'izay dia hoe mbola mety mitady zavatra hafa. Etsakilany nampiakapeo ny avy amin'ny AV7 tsy pahan'izy ireo ny eritreritra anaovana izany raha ny nambaran'ny filohan'ity fikambanana ity. Nangatahan'izy ireo ihany koa ny amerenana ny onitra fanome azy ireo nandritry ny fitondrana tetezamita dia ny vola 2 hetsy ariary isan'olona izay notapahany fitondrana rajonary mampianina. Zahay raha mitaky ny onitra anay tsy voavidy ny vola akory ny aina rehetra maty teto an-taninarena teto fa zonay ny mitaka ny fampiarana ny didy sy ny fampiarana ny sazy izay nahazahoana onitra. Zahay raha mitaky onitra tsy budget général na budget autonome ny anasorana fa ny volan'ny Ravalomanana izay confisquen'ny trésor izay no angatahanay ary izay no hitany avoakanay fa tokony hanomezana ny vola io fa fanjakana moa tompony andraikitra amin'izay rehetrarehetra izay. Mazava zany izao fa nisy indray ny fifanarahana miafina teo amin'ny fitondrana sy ny mpomban Ravalomanana tamin'ity resaka motion de censure ity. Mpanohitra ny atoko TIM raha ny fanambarana ofisialy nataony hatreto aloha izany dia mpanohitra manohana ny gouvernement izy ireo tranga iray tsy mbola fahita eran'izao tontolo izao taorian'ny fanambarana mezinezina tahaka ireny. Profon'izany tsy misy resaka ny tokony hanovana ny mpikambana amin'ny bureau maharitra ny anteny miram-pirenena na dia tokony efa ho filoha lefitra fahafito aza i Kirivy Randrenarisoa. Misy ny milaza fa iandrasana amin'ny taom-baovao ny hanomezana ny grâce présidentielle ho an'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Tsy fantatra mazavatra eto izay nitory ny filoha teo aloha marika Ravalomanana sy ny antony fitoriana atao taminy any fantatra dia ny hoe nalefa ny antsiranana atao fanadidina miaraka amin'ny Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 tany Antsirabe tsy misy fanadihadiana ary tsy misy fitoriana vaovao momba ny filoha teo aloha marika Ravalomanana kosa nefa ankehitriny raha nambara ny maître Anitra Razafimanantsoa androany inona marina ary ny zava-mitranga ary ao ny fanadihadiana. Momba ny Ravalomanana marika nilaza ny mpisolo vavazy androany fa tsy misy fanadihadiana atao amin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Tsy misy ihany koa ny fitoriana vaovao momba azy raha ny nambarany hatrany.
Fitoriana vaovao ngamba tsy misy aloha zay fa ny tiako tenena fotsiny hoe ny lalàna iraisam-pirenena ny lalam-panorenana ny lalàna mivelona eto Madagasikara dia tsy mandrara mihitsy, tsy misy lalàna mandrara zany ny olom-pirenena anankiray hodina hivoaka ivelan'ny firenena misy azy, le hoe manana droit d'entrée de revenir dans son pays natal zany ny olona tsirairay zo fototra zay ka tsy eloka mihitsy ny fidirana fodiana eto Madagasikara, tsisy eloka mihitsy zany. Ny zava-misy anefa araka ny fampitam-baovao omaly na le fanatserana na atao fanadiadiana miaraka amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izany Marc Komba sy ireo mpiasa ny serana na Antsirabe miisa 4. Fanomezan-tanana tamin'ny nahatongavan'ny filoha teo aloha teto an-toerana no antony nitazonana ity garde du corps teo aloha ity. Matoa atao famotorana dia nisy raharaham-pitsarana mahakasika azy, izany hoe nisy fitoriana mipetraka momba azy. Fampifanatrehana ny Marc Ravalomanana sy izany Marc Komba miaraka amin'ireo mpiasan'ny ACM Antsirabe ve no atao any Antsiranana. Inona no anenjehana an'izany Marc Komba? Inona no anenjehana ireo mpiasan'ny ACM? Fanotohinana ny filaminana anatiny ve sa fanotohinana ny filaminan'ny firenena? Manoloana izany, nilaza ny pomban'ny filoha teo aloha fa tsy manaraka ny tokony ho izy raha ny zava-misy ankehitriny. Tsy manaraka ny misy vice de procédure satria Jean-Marc Komba resaka complicité no firaisana tsy kombakomba amin'ny fidiran'ny président Marc Ravalomanana teto Madagasikara no anaovana enquête anazy. Raha ny lalàna, raha ny fomba fandehanany any amin'ny fitsarana dia ny olona tena elohana ny eritreretina fa nanao le eloka aloha ny torinana ny atao hoe auteur principal zay vao mandeha amin'ny complice zany fa tia mifamototra indray moa le izy zany raha ny verako anazy tsy mety aloha zany hatramintsika amin'iteny zao amin'ny flora Ravalomanana manokana tsy mbola misy ny enquête, tsy misy ny enquête mikasika an'izay. Mifamaofao be ihany ny araka izany ny fitoriana sy ny fanadihadiana ny filoha teo aloha. Hatreto tsy fantatra mazava izay nametraka ny fitoriana, tsy fantatra ihany koa ny sazy miandry ireo olona atao famotorana ny Antsiranana ireo. Raha ny nambaran'ireo avy mpiasan'ny ACM omaly, ny fanjakana no heverina fa nametraka ny fitoriana ary nampanao ny fanadihadiana. Raha fizarana vola teny amin'ny anteny miram-pirenena izany Bianco tsy mbola nisetsika nataon'ity sampandraharaha ity hatramin'izao mahakasika ny kolikoly avo lenta nitranga teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ilay motion de censure farany teo nipoitra ny resaka androany fa nisy nangalatsony tamin'ilay lisitra navoaka ny député Vaovao fa tsy nanao isony izany député sy teny Andriana Solony Aiko Etsekilanjay mampanontany tena ny tsifisy ny fanadihadiana eny Tsimbazaza momba ireo resabola samihafa nefa ny prime ministre Kolo Roger tenany mihitsy no efa niaikina aloana ny mpanao gazety fa nisy ny fizaram-bola teny amin'ny androm-panjakana ity. Erinirina Rabary. 10 metsy ariary, roa tapitrisa ariary, 10 metsy roa tapitrisa ariary. Ireo ny sorabola ary teny amin'ny anteny miram-pirenena fa nozaraina tamin'ireo soram-bahoaka tamin'iny resaka motion de censure iny. Ankoatr'ireo resaka motion de censure hafa teo aloha, efa nisy lisitra ireo sony nivoaka ihany koa omaly. Mbola adihevitra be hatramin'izao ny mampitombina na tsy ireny sony rehetra hita ireny. Misy ireo milaza fa sony namboarina ireny sony ireny ary isy ny fitoriana mikasika iny resaka iny. Isan'ny voatontonona manokana tamin'izany ny questeur voalohany Andriana Solony Aiko sy teny izay hita tao ny soniany nefa ny tenany manizingizina fa tsy nanao izany sony izany. Ankilan'indray nefa ny solombavam-bahoaka HVM sy ny prime ministre Kolo Roger mipikelika fa nandresy tamin'iny resaka motion de censure iny. Eo anatrehan'izany mampametra-panontaniana ny hoe aiza ny Bianco. Ity sampandraharaha ity izay mitsongoloka ireo tranga madinika saingy tsy hita rehefa amin'ny raraha-goavana tahaka izao. Efa ny prime ministre no niaiko fa nisy ity fizaram-bola ity. Na dia hitondra vola fitrano ray eo anao rehefa tsy tiany dia tsy tiany. Matoa izy mbola mifidy anao hoe mbola nivoty hoe tsy asiana izany motion de censure izany dia angamba nahazo vola tany amin'ny sasany izy dia nataony amin'ny posiny dia zay zavatra hitany fara-dalàna ary olona mety hitondra azy amin'ny fahafahana zay no vidiny fa tsy hoe araka ny fananam-bola fa nisy angamba mitondra vola paquet firy tsy fantatro nefa tsy naharesy anay satria tsy araky ny fiheverany sasany. Tsy mbola naneho hevitra ny tale général ny Bianco raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ary nanainga ho any Majanga io arivo io ny tenany raha ny fanazavany tamin'ny Antsoataripy. Efa indroa izao ity sampandraharaha ity no natony ny mpanao gazety saingy tsy nahazombaly teny hatrany. Amin'ny fiandohan'ny herinandro avy io no hanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izy ireo raha ny nambarany ka amin'izay no hamaliany ireo fanontaniana rehetra. Andrasana indray ny fanatanterahana izany.
Fa araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao tahirina andramena ny taona maro amin'ny velaran-tany 100 metatra toradroa ary avo hatrany amin'ny 2 metatra no misy mibata sy mampiditra ao anaty sambo amin'izao fotoana izao hatramin'ny Rahalo no amin'ny toerana antsoina hoe Fontsimaro ao amin'ny distrikany Mananara raha ny vaovao farany no amarinay tamin'ity hariva ity. Tsy fahamarina toeran'ny fanjakana no mampitarasoka ny raharaha Bois de Rose ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala izay nanipika fa tsy misy autorisation vaovao hitrandrahana andramena nomen'ny fanjakana. Michel Narjona no mitatitra ny fanadihadiana. Distrikany Mananara ireto stoky tamin'ny sary ireto no misy mibatany an-toerana ary manondrana ao anaty sambo ankehitriny raha tsy misy ny fiovana dia amin'ity alina ity no hibatana azy ireo. Eo amin'ny dépôt Fontsimaro io zany sekoisy embarquement tamin'ny alina fa tsy vitan-jareo zany embarquement io noho ny fanelingelen'olona zany ka ny olona sy fanao embarquement io zany i monsieur Claude sy monsieur Joseph ka ny loharam-baovao zany le olona tompony Bois de Rose io seky tsy nampilajanjare zegny le tena tompony zany fa seky aody détourné-jareo koa zany le Bois de Rose tao zany eo amin'ny 500 mahery eo rondin eo zany le izy. Arak'izany mbola mitohy ny fanondranana antsokisoky ny andramena eto amintsika. Fantatra ihany koa ny Soalala dia mbola misy ny fanapahana vaovao. Rehefa misy ny autorisation spéciale izay nivoaka ahafahana manao izany. Nandamafy izany kosa ny tompony andraiky mpanjakana mbola mitohy ny fiatoan'ny fitrandrahana andramena eto amintsika. Tsy misy arak'izany ny autorisation spéciale amin'ny fitrandrahana io sarobidy io. Alohan'ny indrindra aloha zany ny fanapahana fitrandrahana ny bois précieux ny hazo sarobidy zany ao ny andramena ao ny hazo mainty na ny bois d'ébène dia tsy misy nahazo manahazo alalana zany satria mbola manakery alay diditsy volana raiky amby folo sy roa arivo aotraotra ray ordonnance 2011 001 zay mandrara ny fikapana ny fitanterana ary ny fanondranana tsokosoko an'io andramena io ka raha misy olona milaza an'izany hoe manana mety fantatra autorisation spéciale sy ny namany dia tsara izy angamba mampiseho anazy hoe ty l'autorisation spéciale dia iza nanao sonian'izy fa raha misy aloha zany dia tsy misy ny fanomezana autorisation manokana. Ahoana ary no mbola hitohizany ity fitrandrahana andramena ity, loharanom-baovao maro no nahafantarana fa mitohy io fitrandrahana sy fanapahana io. Ireo andramena efa fantatra nefa efa adino ihany koa na ireo nangonina teto an-toerana na ireo tratra tany ivelany. Tsy mbola manomboka ny famerenana ny fanisany ireo andramena tratra raha toa ka 7 volana manomboka ny volana Jolay lasa teo no tokony nanomboka izany ahafahana manao ny tolo-bidy ny volana Febroary 2022. Raha ny antontanisa farany azo teny amin'ny ministeran'ny tontolo iainana 430 conteneur no tratra tao Kenya, 9 conteneur tao Maurice, 10 tonnes tao Mozambique, 3 tonnes tao Singapour, 20 conteneur tao Sri Lanka, 10 tonnes tao Zanzibar, ary alina bolabola teto an-tanindrazana. Mitarasoka nefa treto ny fametrahana paikady mazava amin'ireo voalaza fa tratra ireo. Eka izy io miankina amin'izay inona moa ity zany hoe zao indray no tian'le mpitondra ho atao zany misy ohatran'izao indray dia zao indray no eritreretana atao hoe zay mahatonga namteny hoe lany andro mandrodana dia manangana mandrodana dia manangana tsika zany fa tsy hita hoe inona no an'le izy. Le izy moa zany farany zany ministeran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny alafora ny mahazo tsiny ao anatin'izy nefa ny andraikitra ny tsirairay tsy teny fotsiny afa-tsy amin'ny hoe resaka ankety reny amin'le olona mpanao an'le boîte urgent fa misy olona tsy miteny mihitsy hoe ianona na dia fatany tsara zao iza nanao n'io teo fa tsy miteny eny le olona fa misy olona efa misotro ny aleoko maty mihitsy any io satria lay fahantrano'le olona mihitsy no vidina ao anatin'io zavatra io aza miteny ianao fa zao ohatran'izao. Iza sinona marina no tena mampitarasoka ny fahamana ny olan'ny andramena. Nateo aza ny famatsiana arabola avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina $9 ny volana jona lasa teo. Hatreto tsy mbola misy vokatra azo tsapain-tanana. Ny isa marina sy ny vola mazava ampiasain'ny fanjakana hanafoanana io fitrandrahana io ihany koa izay tsy fantatra. Hanamafisana ny fiambenana ny fitrandrahana andramena antsokisoka eto Madagasikara. Agent forestier miisa 70 no ampidirina ho mpiasa-mpanjakana alohan'ny farantaona. 20 ingénieur ny rano sy ny ala ary 20 adjoint technique.
Eo amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany nidina ny varina farana tamin'ity taon'ity teto Madagasikara. Etsakilan'izay anefa 520 taonina hatramin'ny 5,000 taonina isam-bolana hatramin'ny volana martsa 2024 io ny vary tokony hafaran'ny Madagasikara hiatrehana ny maitso ahitra. Fanatediana. 900 vary tonga eto Madagasikara no avy amin'ny Pakistan sy Thaïlande. Raha mitany tamin'ny herintaona nidina ny fanafarana vary tamin'ity taon'ity. Raha toka 5,700 sy R1,400 taonina ny vary nafarana taona 2022. Ny hena ho 7,700 sy R1,300 taonina izany hatramin'ny volana septambra farany teo. Ny vidim-bary izay tsy mitsaha miakatra eny an-tsena. Fary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanafarana vary zany dia nidina ny prix-ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa noho ny fiainan'ny tsantam-bola malagasy dia somary niakatra ny vidim-bary eto an-toerana fa raha mihoatra tamin'ny vidim-bary tamin'ny 13,4 dia somary mbola ambanimbany ihany izy par rapport tamin'ny vidim-bary tamin'ny 13,4 ny vidim-bary. Ny kilaon'ny vary eto an-drenivohitra izay manodidina 5,700 ariary hatramin'ny 5,700 ariary. Manomboka ny volana desambra hatramin'ny volana marsa 2024 manodidina 5,500 taonina ny vary tokony hafarana miampy 2,000 taonina hoentina misorika ny tampoka amin'izao vanim-potoana manasara taona izao. Tsy maintsy manafatra tsika amin'izao. Atao stock de sécurité amin'ity fotoanany maitso ahitra. Amin'ny ankapobeny zany 500 taonina eo no tokony hafarana isam-bolana amin'ity fotoanany maitso ahitra ity. Araka izany, manodidina 502 sy R1,000 taonina hatramin'ny 5,000 sy R1,000 taonina isam-bolana ny vary tokony hafarana hiatrehana amin'ny maitso ahitra amin'ity taon'ity. Etsy ankilany niakatra kosa ny famokarana vary tamin'ity taon'ity raha mitany tamin'ny herintaona. Raha toka 7,9 sy R1,700 taonina izany ny taona 2024 na tratra 3,700 sy 3,000 sy 4,000 sy R1,700 taonina izany ny farany volana septambra teo. Dia izany koa ny dirantsika eo amin'ny pejy fampianarana mihemitra iray volana indray ny fivoahan'ny lisitra ofisialy ahitana ireo mpampianatra firama voaray ho mpiasam-panjakana mikorotan-tanteraka izany ankehitriny raha ny fanadinana nataonay be dia be ny fitarainana voaray maro amin'ireo mpampianatra mahafeno ny fipetrahan-draisana ho mpiasam-panjakana no tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra mifampiapanga ny samy mpampianatra firama ao ireo milaza fa misy ny mahavita hatramin'ny manao sy mampiasa osika amin'ny tirara ity. Fanatediana. Manany amin'ny mety sy ny kolikoly amin'ny fampidirana ho mpiasam-panjakana azy ireo ny mpampianatra firama. Misy amin'ireo tafiditra anaty lisitra no tsy mahafeno ireo fepetra napetraky ny ministera amin'izany sivana andraisana ho mpiasam-panjakana izany. Raha tsy hivina, mpampianatra latsaky ny 5,7 taona efa nokaramaindray aman-dren'ny firama manandritra ny 5 taona ary efa nahazo famatsiana tamin'ny fanjakana. Ireo no fepetra takina amin'izao fandraisana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra firama izao. Misy anefa ny mpampianatra efa mahafeno ireo fepetra ireo no tsy tafiditra ary misy ny mpampianatra izay efa mihoatra ny 5,7 taona no voaray. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra araka izany ireto mpampianatra firama ireto hijery izao tranga izao. Rainana moa zany izay avy amin'ny Cisco Antsoroana Mandidy amin'ny lista izay nivoaka teo amin'ny Cisco mipeta-drindrina izay nivoaka rehetrarehetra zany manerana ny Cisco dia nahitanay fa zavatra tsy ara-dalàna ny lista izay nivoaka teo. Ny antony dia misy olona teraka tamin'ny taona 20 nefa efa manana traikefa nandritra ny 4,30 taona. Misy olona teraka tamin'ny 7,20 izay hitanay sy nangalanay fanamarinana fa efa teraka tamin'ny 13 olona io fa tsy teraka tamin'ny 7,20. Na izany na tsy izany ary nefa teraka tamin'ny 7,20 izy dia manana ancienneté 7,20 taona. Efa maro ny fitarainana voaray raha ny voalaza ny tompon'andraikitra. Hatreto mitoy ny fanangonana ireo fitarainana hatrany amin'ny faritra. Ny fahalaviran'ny toerana no ahina isiany kolikoly amin'ity raharaha ity. Manohy ny fanaraha-maso izany ao amin'ny anefa ary miady ny ampitovian-jo ireo mpampianatra firama. Misy ny dingana arahana amin'izany fitarainana izany.
Rehefa mivoaka moa lista préliste maneran'ny Madagasikara reny zavatra misy anenivony regny Cisco reny dia hoe menansena indray ny mpampianatra fram zay tsy mandoa 4 na 5 millions de francs dia tsy avoaka satria ampitahorindreo hoe préliste ity avoakanay ity fa raha tsy mandoa an'izay vola zany dia hoe tsy ho recruté na le mpampianatra. Tsy mbola lisitra ofisialy no ivoaka ny zoma ho avy izao etsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa lisitra vonjimaika. Andrasana indray izay fitarainana sy kihana azo avy amin'io lisitra io ary hatsaraina indray izany mandritra ny iray volana raha ny fanadihadiana nataonay dia amin'ny faran'ny volana novambra vao ivoaka ny lisitra tena izy. Mampametram-panontaniana ny maro ny momba ity fomba fiasan'ny ministera ity. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mitohy hatrany ny raharaha fakanan-keriny na kidnapping eto amintsika ireo teratany vahiny no tena lasibatra amin'izany. Trano fandraisam-bahiny iray eto an-drenivohitra no nahitana tranga mampiahiahy ny alahady farany teo tato anatin'ny efa-bolana 3 ny raharaha kidnapping voarain'ny polisy-pirenena ary 4 no voasambotra tamin'ireo. Tsy vola ihany misy ambadika izy ireny matetika raha nisy fanazavana ny mpitandron'ny filaminana fanadihadiana hoentin'ny eto Andretsilavo. Mbola misy ary mitohy hatrany ny fakanan-keriny ankehitriny. Ny alahady 20 ny volana Oktobra farany teo, mpandray vahiny amin'ny hotely iray eto an-drenivohitra nahita fiara 4x4 nitondra zavatra mampiahiahy. Nisy 4x4 niditra teo tamin'ny alina zany nitondra ohatran'ny saribao anankiroa. Dia le femme de chambre ny tato zany natsony niresaka tamin'le chauffeur ohatran'ny efa mamimamy. Dia niresaka teo dia nisy mikofokofoka be tao anatin'le saribao zany. Ohatran'ny olona mifatotra zany fahitana azy. Fahitandry zareo azy dia veo le tomobile zany vao naheno nikofoka le tao tonga dia nanao demi-tour izy dia lasa miverina tany. Ny 7 ny volana Oktobra farany teo, tambazotra roa samihafa mpangalatra fiara sy mpanao kidnapping amin'ny endriny Vaovao no sarin'ny mpitandro filaminana. Ny tambazotra ny rapapa mpitandro filaminana teo aloha izay isan'ny tena raindany amin'ny fakanan-keriny eto an-drenivohitra sy any Tomasina. Teo ihany koa ny ekipan'ny Rasta mankan-keriny amin'ny alalan'ny fidirana miasa amin'ireo mpanambola. Ny 17 ny volana Septambra lasa teo, voasambotry ny mpitandro filaminana tany maro voalavo Beforona ny Moramanga i Eric na i Rafi raindany amin'ny fanaovana kidnapping ihany koa. Efa nigadra tamin'ny 2 no niresaka kidnapping ity lehilahy ity ary nitsoaka ny fonja. Ny taona 3 mbola nigadra fandrony ary resaka kidnapping ihany ary lasa nitsoaka ny fonja ny taona 5 voasambotry indray ny taona 7 ary mbola resaka kidnapping hatrany. Raha ny fanazavana nomen'ny eo anivon'ny sampam-pikarohana eloka be vava, ekipan'ny Lama sy Rimahandry ary Jafara i Rafi. Ahiana ho tompon'antoka tamin'ny fakanan-keriny any Aleka tany Tamatavy izy izay mbola tsy hita hatramin'izao ihany koa. Isan'ny hampangana azy araka izany ny fitsoahana ny fonja intelo misesy, fa teo ihany koa ny fakanan'ny volan'ny CT tamin'ny taona 2012 ary ny fakanan-keriny any Saïda teny Andravoahangy farany teo. Ny zavatra tsikaritra manoloana ity fakanan-keriny ity, teratany vahiny avokoa ny tena lasibatra. Tsy voatery ho vola, misy antony hafa raha ny nambarany mpitandro filaminana. Ny resaka kidnapping tsy voisao vao nisy fefa nisy izy io taloha tany ary ny zavatra tsikaritra tamin'izany fotoana zany dia saiky misy karana ihany koa ao ambadiky le mpanao kidnapping. Izany hoe misy karana dia malagasy ny miara-manatanteraka an'le izy aminy. Ireo samy teratany vahiny araka izany no manakarama malagasy anatanteraka ity fakanan-keriny ity. Tato anatin'ny efa-bolana araka ny tatitra navoaka ny mpitandro filaminana, tranga fakanan-keriny misa 3 no nisy teto an-drenivohitra. Olona 8 no voasambotra tamin'ireo ka ny 3 any an-tanimora, ny 5 kosa nomena fahafahana vonjimaika. Teratany malagasy avokoa ireo. Fampanjifa 12 nandray anjara tao anatin'ny lalao spécial rentrée scolaire taona 2024 no nahazo loka androany teny amin'ny Shoprite Alarby tablette 4 sy bonda chambre tetina 5,000 sy 7,000 ariary misa 9 no nomena tamin'izany isan'ny nahazo tombony tamin'izany ireo mpanjifa ny amin'ny fatra fepetrano takina tamin'ireo mpandray anjara ny fanjifana ireo fitaovam-pianarana amin'ny tetina 5,000 sy 1,000 ariary teto tao an-toerana nanomboka ny volana aogositra teo ity lalao ity ary ny farany asabotsy farany teo. Dia ny règle du jeu anay zany tamin'ity dia ho an'ny clients mividy fourniture scolaire 75 000 francs na 15 000 ariary dia afaka nandray anjara avokoa. Dia ny loka zany maro loka ny saraina tamin'ity satria dia mahazo bon d'achat izany hoe client ray isaky ny magasin zany no mahazo loka. Ny lalao antsika aloha tapitra fa amin'ny heritontsika dia mametoko ny tranombarotra fa misy foana
fa amin'izao zay dia anatin'ny promotion goavana koa anefany dia ny promotion ana carnival. Taoriany lalao iny moa dia tolotra vaovao indray no entin'ny shoprite manaraka eo amin'ny vidiny entanao aminy. Fa izay koa nidirantsika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina an-tanjabehibe kokoa eo amin'ny resaka kolotsaina ny sary amin'ity ireo volana faraparan'ity taona ity nantanteraka famelabela raha-kevitra sy fampiratiana ny Alliance Française Antananarivo ho fampahafantarana ny ankizy sy ny tanora mpikambana ny sahanasany miompana amin'ny sary ny hetsika ara-koltoraly amin'ny volana novambra ho avy io. Manampy izany ny teatra sy ny slam manomboka fantatry ny olona ny slam ankehitriny ny mpianatra eny amin'ny lycée sy ireo eny amin'ny ivon'ny université ny tena mandray anjara amin'izany. Araka ny fanazavana azo dia mitombo eo amin'ny 20 isanjato eo ny mpanao slam hatramin'ny taona 2024. Io taona io nanomboka nandray anjara tamin'ity seho an-tsehatra ity voalohany ny teo anivon'ny Alliance Française. Fa iverenantsika kosa ny pejin'ny serasera ny tombony isan'ireo mpanao gazety nahazo ny karatra mahamatiana raha entotanisa avy amin'ny tompona andraikitra androany. Tsy fantatra mazava ny antony na mitarazoka ny famoahana izany. Ao ireo milaza fa maty ny imprimerie, ao kosa ny milaza fa tratraoriana no ny fahataran'ny sary ny mpanao gazety. Nanamarim-baovao izay mpanao gazety ary fantatra androany fa ny ampy 720 ireo nahazo ny karatra mahamatiana. Fanatedina. Raha ny antsipiri nisan'ny karatra navoaka ministera androany dia miisa 720 ireo mpanao gazety antsoratra nahazo izany. 220 andreo mpanao gazety ny fahitalavitra ary ny 470 ny andreo amin'ny onjapeo ary 40 ny amin'ny mpanao gazety amin'ny tranokala. Rehefa tambatra dia mahatratratra ny amin'ny 2,5 ireo nahazo karatra ireo. Raha ny lisitra ofisialy farana anefa dia 3,9 ireo nahazo izany. Izany hoe 300 latsaka isa iray no fanampiny vaovao nahazo ny karatra mampanao gazety matianina. Avy aiza ireo olona ireo? Nahoana no taty aoriana vao niampy ireo isa ireo ny mpanao gazety? Nisy ny aya nandeha tamin'ny fitarazaon'ny fivoahan'ireo karatra ireo. Raha ny fanazavana noho ny fifandrifian'ny fandaharam-potoana tamin'ny fanatontosana ny code de communication no tsy nahavitan'ireo karatra ireo hatramin'izay. Ny karatra ho an'ny mpanao gazety antsoratra no efa azo alaina nanomboka omaly, manomboka rahampitsony amin'ny hainao manjery hafa. Ny talen'ny famohanana ny tonian'ny latsoratra ao amin'ny orinasa ihany no afaka maka izany eny amin'ny ministeran'ny serasera. Mila taratasy fanamariana avy amin'ny mpanao gazety izay misolo tena ny orinasa raha misy ny tsy fahafahan'ny talen'ny famoahana. Maresaka avy any ivelany ny gadonao Turquie ireo andia tafika irakiana voalohany hiatrika ireo jihadista Oktobra faritra Syria. Ankila ny antsasamanila an'ireo mponina siriana no efa nifindra-monina nitsoaka ny ady misy any an-toeran'izy ireo izay tsy mety mitsahatra efa telo taona mahery zao. Fanadina teo amin'ny sarin'ny France 24. Depuis 40 jours à l'organisation de l'État islamique. Ny gadonao Turquie omaly ireo tafika kurda irakianina iraka manokana Kobane tanànan'ireo turka saingy tafiditra anatin'ny sistan'ny Syria hiatrika an'ireo jihadista avy amin'ny fanjakana islamika izay mifeny akamaroan'ny faritra ny toerana. 320 nisan'izy ireo avy any Erbil fanome tanana amin'ireo tafika siriana izay efa nanomboka ny ady tao anatin'ny 40 andro zao. Fiara vaventy mahery ny 40 no mitatitra azy ireo amin'izany miaraka amin'ireo fitaovam-piadiana ary fomba tanteraka. Ny alarobia zao andia tafika faharoa 70 no anampy azy ireo miaraka amin'ireo angindiby raha ny loharany vaovao. Efa herinandro kosa izao no nanaovana ny fanelanelanina sy nampahafantarana ny mpitondra fanjakana turka ny amin'ny andalovan'ireo tafika ireto Ankara faritra Turquie hiazo any Syria. Nanakatona avy hatrany Sistan taoriany ny tompony andraikitra turka ny fanjakana islamika izay tsy mikely soroka manoloana ity raharaha ity. Horonan-tsary vaovao indray ihany koa navoakan'ireo jihadista sary manokana nalaina tamin'ny alalan'ireny drone ireny ary ahitana fa efa voafian'izy ireo tanteraka ny faritra Atsinanana sy eo andrefan'ny Kobane amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay tsy mitsahatra ny daroka bomba fifamaliana Kobane hatramin'ny atombohan'ny ady tao Syria ny volana Martsa 2024. Nitsoaka mandositra any amin'ireo firenena akaiky na ihany koa amin'ireo tanàna milamindamina ny antsasamanila ny mponina ny toerana. Raha ny taremarika mahery ny 4 tapitrisa nisan'izy ireo no mialokaloka any amin'ireo tanàna hafa ao Syria raha 3 tapitrisa kosa no mitsoaka any amin'ny firenena manakaiky azy. Antony isokafan'ny ady hevitra ao Berlin no Komaly nijery ny vahaolana raisiny solo tena avy amin'ny firenena 40 sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana no hita amin'izany.
Isan'ny vohitra sady ny fangatany Liban fanampiana avy amin'ny sehatritra asam-pirenena izay mandray mpisomponenana anarivo mahery ankehitriny rehefa mahatratra 4,000 mponina ny toerana amin'izao fotoana izao. Ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialy mponina no mampiaia ireo mpitondra manoloana ity raharaha ity. Androany lano filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mpahalalana Jean-Éric Rakotoarsoa Rara Marc Ravalomanana tsy misy fanadihadiana ary tsy misy fitoriana vaovao momba ny filoha taloha Marc Ravalomanana raha nambara ny maître Antra Razafimanantsoa mitohy ny fandranana andramenantsokosoko tsy mbola manomboka ny famerenana ny fanisana ireo andramena tratra raha toa ka 7 volana nanomboka ny volana Jolay farany teo no tokony nanomboka izany ahafana manao ny tolobidy ny volana Febroary 2024 ary eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny emotra iray volana indray ny fivoahan'ny lisitra ofisialy ny ireo mpampianatra FRAM voaray ho mpiasa-panjakana. Dia izany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ny tianio ity saorana ianao nanaraka ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy hatramin'ny faramamefy taonanao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko.